mantsikerehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana ary amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tomponsika. Amen. Fifaliana tokoa ry havana no anatrehana anareo amin'izao alahady voalohany amin'ny Advent sady alahady mifantsina eto amin'ny FJKM Evangelista izao. Tena fifaliana tokoa satria raha programy tena mba hoe hiaino teny androany ka tsy toiteny ka tsy mombomba faraminana dia izao tontolo efa aminareo izao dia ny raha mampitanjona menakavy sady ny raha soanareo avitany asa tsaina mitramitranareo ary raha mpitongonana ihany koa indrindra amin'izao Advento izao. Ny perikôpa izay efa vakiana teo ry havana no anakinantsika ny toro-teny araka reto andinitsoratra masina ireto hoe raha misy ia dia hitandrina ny teniko izy ary ny teny izay renareo dia tsy a fa ny iray izay naneraka. Jaona faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo kapamily izany. Ity John ity ry havana dia resaka fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany tany ho an'ny hiakarany any an-danitra. Dia arak'izany fanao izany ny mpianatra sy Jesosy Kristy dia manafatrafatra izy mampahery mananatra. Ny teny nasoratiny eto dia fitiavana sy ny fitandremana ny didiny satria saraka ry zareo zany tsy hoe intsony Jesosy ampianatra azy hanoro hitafatafa ampahery hitadala dia tsy maintsy nametrapetraka zany Jesosy Kristy hoe tsy mbola hitoetra sy hiaina sy hifampitondra arak'izay efa nampianarany azy ireto mpianatra reto arak'izay efa niaina ny atsiraiatr'izay na dia tsy hitsomy azy izy. Nalahelo ny mpianatra satria andeha Jesosy nefa Jesosy koa dia tena tia azy toko tsara hoe rehefa tiao izy tena tia azy rehefa mpianatra reto sa modely maso fotsiny tena tia azy rehefa mpianatra reto ka mbola hiaina arak'izay efa fiainana taloha sy hitandrina izay efa nampianarina azy sa anahoana iova very zareo rehefa lasa rehefa tsy hitsomy ny tompony. Matetika mantsy riavana ny zava-misy dia eo maso ny olona eo anatrianao izy dia manaja fatratra mankatoa manao an'io fombafomba rehetra zahoana amin'ny fonao io rehefa tsy eo ianao mpampianatra io na mpitarika io na mpampiasa io dia samy manao izay tiany olona ary hoe samy manao izay tiany ihany fa tena le fanohatra amin'ny teneninao mihitsy aza no ataony ho an'izay voatonona teo na mpampianatra na mpitarika na mpampiasa dia mampangatra an'izany ohatra ao anaty sary de klasy anakaiza mampianatra hoe mpampianatra dia atsony ny directeur tapitra izy na tsy maintsy hivoaka kely tapitra satria mianatra tsara io nareo ka za mitavatava dia lasa izy fa inona no teny tena mianatra tsara mpianatra vao maty azy zareo mitavatava dia misy mitsikirika mandina am'izay fankatoavana imaso fanajana imaso ary matetika tsy androny olona izay tsy alohanao anaovazay taloatra nataonao eto mitolo dia teaneo sy ampita amin'irety mpianatra ireto fa tsy hoe fahalelovana ny fandehanany no profony fitiavana azy fa ny fitandremana ny didiny sy izay efa nampianarany hatramin'izay ny fanajana sy fampiarana irehetrarehetra na dia tsy otsony azy izy ny fitazonana izany hatramin'ny farany
ny fitiavana ry aminy dia tsy amin'ny teny na ny amin'ny fihetseham-po fa tena fanoloran-tena hankatò sy hanaja ny tenin'ilay tiro. Tena hoe fanoloran-tena sy fankatoavana aseho amin'ny toetra zany, aseho amin'ny asa zany, aseho amin'ny fiainana zany. Zany natao hoe fitiavana. Ary ny tsy fitandremana ny didin'ny tompo dia tsy hoe tsy fitiavana azy ihany fa tena fanaovana tsinotsinona sy fanoherana vitsy. Tena hoe fanoherana rebellion. Zany hoe ianao zany rehefa tsy mitandrina ny didin'ny tompo dia mitsangana ho fahavalona. Ary zay nahatonga Jesosy Kristy teny hoe izay tsy momba dia manolotra, ary izay tsy miala mamory koa dia zay teny Jesosy Kristy. Ohatra ry araka hoe ray aman-dreny sy zanaka. Ny zanaka tena tia ray aman-dreny dia manaja sy mankatò ny tenin-dray aman-dreny. Manaraka zay fepetra omen'ny ray aman-dreny azy, tsy mandany, tsy miteny ratsy, tsy mijery film mamofady, tsy mandray zava-mahadomelina. Anao fa ny ray aman-dreny rehetra dia samy tia zany tenintenina teo zany. Karaha misy zanaka miala ao an-trano izy nefa tsy mandeha mianatra fa loza mandeha mijery vidéo sy mananaroatra mijery film mamofady dia miveritsika fa tiany ray aman-dreny ve zarizary zany. Afaka miteny ve zarizary zany hoe za tia anjaranay sy neninay. Na hoe ao an-tranony ihany izy tsy mandeha mijery, tsy mandeha anasaby vidéo izy fa mijery eo anaty lampaneo amin'ny vody fotsiny eo amin'ny tabletina telefona amin'ny internet. Fa moa ve ry arana tsy izany no fiandohan'ny fanoherana zanaka ny ray aman-dreny ary miafara amin'ny famadihana sy famonana ny ray aman-dreny mihitsy azy, ary miafara amin'ny fialan'ny zanaka ao an-trano ray aman-dreny fa mandeha mandositra anaovan'izay ity. Tonto raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy, hitandrina ny teniko izy. Ary ny teny izay renareo dia tsy fa ny ray izay naniraka. Raha tena tiany tompo zany ireto mpianatra hoe nalahelo azy reto, raha tena tiany tompo ireo dia hifankaty. Satria izay tena nafarana to hoe izao dia ny mba ifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny mitiavako anareo no hifankatiavanareo kosa. Izany mahafantarana olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Haitsika zany satria isika mpianatra ny tompo. Rehefa tsy eo ny tompo dia tsy misy afantaran'ny olona tsony hoe reny ny mpianatra. Satria rehefa eo antony tompo dia hita eny aloha hoe Jesosy Kristy dia reny zany mpanaraky azy. Io Jesosy Kristy mampianatra dia reo zany mpianatra dia reo ray kristiana renyray mpianatra ny tompo. Fa rehefa tsy eo mpitarika dia ahoana ary mahafantarana fa mpianatra Jesosy eo. Ahoana? Dia zay nahatonga Jesosy Kristy teny hoe zany mahafantarana olona rehetra fa mpianatra nareo raha mifankaty. Mpianatra nareo raha mifankaty. Ka rehefa tsy eo tsony izy ny ahafantarana hoe mpianatra ny tompo reo dia ny fomba, ny fiainana, ny fifandraisana ary ny fihavanany amin'izao tontolo izao. Zany hoe tsy hitovy amin'ny olona tsotra olona izao tontolo izao fotsiny ny mpianatra Jesosy Kristy fa anana izay mampiavaka azy iray amin'ireny fifankatiavana zareo.
dia takatsika miana dia vao mahita olona tsika dia afaka amina mpianatra vao mahita mpianatra tsika dia afaka milaza tany reny mpianatra Saint François Xavier reny mpianatra Saint Michel reny mpianatra lycée français reny mpianatra Bert ahoana ny afazy teto dia miteny izany dia vakiana fotsiny misy nareo fitenytetry vakiana fotsiny ny fombany ny zavatra ataony ny fiteniny ny tabliera ny teny hoe dia izany koa zany tokony afatarana antsika manahoana ny fombantsika manahoana ny fitenitsika manahoana ny fiakanjotsika fa indraindray na tsy fantatra mihitsy hoe kristiana renao sady kristiana am'le fiteninao sy le akanjonao tsy fantatra mihitsy indraindray disevitra ny olona ihany everoe zavatra mairana zavatra tsy mampaninina akory zany tsy mitandrina didin'Andriamanitra zany tsy misy afo eo amin'ny kristianazy zany dia misy na mitena zavatra aza mijery sy ivelany aza mijery sy ataoko fa mifoloko sy ny fifandraisako atompo personnel ray sy mitombo zany tsy idirana eo tsy zany fa famitanteny zany tena mamitantena ny olona manao an'izany satria ny tompo dia milaza izay tia izay tsia dia tsy mitandrina miteny andinitoetra roapolo ambejoetra zany izay tsia dia tsy mitandrina miteny ny fanohatra zany hoe izay tia dia mitandrina miteny zay mitandrina zany dia tia izay tsy mitandrina dia tsy dia samy mamitanteny tsika fa tsy fafitsara fa ny tenanao ihany dia afaka mamantatra ny tenanao sy mamano hoe zany hoe zany tia mitombo sady tsy tia azy zany hoe zany tia an'Andriamanitra sady tsy tia azy ary zato mandraiky Jesosy Kristy rehetra dia mitarika atsika ho amin'ny fitiavana sy ny fankatoavana ny iray dia ny iray izay nanolotra ny Jesosy Kristy mba hamonjy antsika Jesosy Kristy avana dia pirofo ny fitiavan'Andriamanitra antsika Andriamanitra tena tiatsika lejona voalohany fahitatra teo ary pirofo izany fitiavan'Andriamanitra izany dia nomeny antsika Jesosy Kristy fa tsisy fitiavana tsisy pirofo zany tsy hoe mitarika antsika ho voavody Jesosy Kristy sy ny fampianarana fa mitarika antsika hanaja sy akato ilay tisina monjy atsika mitarika atsika mampianatra atsika ho tisy anazy an'Andriamanitra ilay namonjy atsika ary izany fitiavana sy fakatoavana indray izany dia tokony hoe hita maso azo rehefesina amin'ny tenatsika izay rehetra ataontsika ary ny fifandraisantsika e fanaky hoe sika samy kristiana ihany azy isika rehefiangonana azo andrehefesana ve fa tena zanak'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra rehetrika isika amin'iny misy fiangonana mandraiky vozina kanjony pasera misy zany izy fiangonana mitsoka sika mety azo apetraka azo ty pasera ty zanak'Andriamanitra vezana fiangonana vezana tian'andry Jesosy Kristy vezana tian'Andriamanitra vezana fiangonana zany fa toko hoe mitaratra amin'ny fifandraisantsika ny fiavantsika an'Andriamanitra inona ny pirofo fa tena tian'Andriamanitra isika ahoana no ahafahany olona milaza fa zanak'Andriamanitra isika kristiana isika ho an'izay efa miteraka dia raha vao hita ilay zanaka dia fantatra foana hoe zanaka ramony ohatra zany tsy hoe ilay zanaka mivory amin'ny efitra liga indray aman-dreny alia dia misy olona vatona dia tingamba zanaka ramony hitako amin'ilay endriny eo hitako amin'ilay fietsiny ao
le fandeha le ngangako aza le akanjo le manako aza mifanaraka mitray sy ny zanaka dia misy anafanao an'Andriamanitra be fiainanao sa zay tianao ihany io inona no andrefesana sy amakara zao tontolo zao fa zanak'Andriamanitra ianao araka miteny leo le patalohanao ohatry ny tena tsy fonao mihitsy ary le minisy kely ary le mamandratsy sy le famadiana sy le makely amin'le toany ohatritsikaitsika any fa inona no amakarany olona fa zanak'Andriamanitra ianao matetika riarana ny olona fa izany no ampisian'ny mpitandrina ampianatra ampatsiarantsika ny didin'Andriamanitra ny fanajana sy ny fankatoavana n'Andriamanitra mba olona mahay makasitaka isika olona hoe manome voninahitra n'Andriamanitra isika ary ny teny izay renareo dia tsy fa ny iray izay naniraka raha miteny sy mananatra raha manitsy ny mpitandrina tsy teniny izany tsy mamorona izy raha miteny izy hoe ny famela heloka ianareo miavana amin'Andriamanitra ny ianareo manomeza voninahitra n'Andriamanitra manatona azy am-tengona masina tsy mamorona izy fa jereo ny baiboly fa mitovy ny baibolinareo satria misy namikotany gany ianao mamorona mpitandrina ary tsy te hamotsofotitra anao izy amin'ny sitrapony fa baiko amarao amin'oloko ny faotany izay no afatra azo ny hanompon'Andriamanitra rehetra ka raha miteny sy mananatra izy dia tompo mihitsy ny teny aza mangina fa mitenena ihany na ihany izy na tsy hainy teo fandafa efa misy mpaminany teo aminy miteny mizara mitandrina mampianatra manitsy manoro dia misy tezitra rehefa izy na tezitra rehefa mifanandrivy amin'le fiainan'le tonteny na efa za mihitsy na sy patety za tsy hoakotsony azako za ihany no tenitenenao am-piangonana tsy nahafantatra zay nataonao taminy izy fa falahy masina namiteny azy izy zao lazay ka misoran'Andriamanitra raha voakasika ianao satria tsy tian'Andriamanitra inonao amin'io fahotanao io ianao tsy tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny toerana zay hitoeranao io ianao fa tia miara iova iavao kandray fiainana marak'izay tsy tianao faty amin'ny fahotana ianao dia andrana aminao ka mianompa aminao dia ambinina mianompa aminao dia ambinina mifalifa tena tian'ny tompo ianao matovo teny matovo kasika le zavatra tena nafenao tsy isy fahalala iny dia ny tompo mihitsy zany no teny aminao hoe miala fanahoana ny teo fako ianareo ry havana malala raha izany no tiavan'Andriamanitra atsika dia tokony mba hifankatia kosa izy raha izany no tiavan'Andriamanitra atsika efa naniraka an' Jesosy Kristy izy efa nanome teny izy dia niteny soratra masina zany mbola maniraka mpitandrina indray koa izy ampianatra sy anitsy atsika dia tokony mba hifankatia kosa izy ny fitiavantsika ny hafa dia profo ny fitiavantsika n'Andriamanitra arakaraky ny habeny fitiavantsika n'Andriamanitra no hitiavantsika ny hafa tsy misy olona afaka mitiny hafa zany raha tsy tian'Andriamanitra izy aloha fa raha tsy zany dia fitiavan-tena ihany tena azy fa Andriamanitra ihany no loharano fitiava ka
rehefa tian'Andriamanitra ianao dia mahity tsotra fotsiny izao ary fitiavan'Andriamanitra ao anatinao io dia manengy anao tsy mamelanao mipetraka zay nampatonga ny apôstôly teny hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manengy anao. Ka zavatra lolomia ny fitiavana mandrasan'Andriamanitra amintsika dia nitiavantsika azy Andriamanitra zany sy nitiavantsika ny hafa le hafa io akoatra ny tenatsika fitiavana hita masy velomana fitiavana tena hoe iainana fa tsy hoe miolotra fotsiny fa tena hoe fitiavana misy profo azo refesina azo tsapaitana dia profo iariarina manomboka izao asehoy fa tian'Andriamanitra ianao asehoy zany asehoy fa tia mitandrina ianao asehoy zany ankoany akavy mitandrina asa tsy ampakina fomba leonao fa tia mitandrina menakavy ianao asehoy fa tia mivady aman-janakao ianao asehoy tia karakely anankiray ao an-trano zany le vary dia misy tena milamina tsara dia manontany zany le matompo moty za hoe tena tianao dia le raha zany mitodikana nambaravarakely tony mijery eo ambaravarakely mihitsy izy tena nanontaniana samy ianao ve tena tiana e tena mihitsy ny tianao tonavany ianao hoe tena tia efa hoe tiako ianao a tena tia ve le vany tena tia ve le vany tia ve le vany dia zany fomba fiteny fa zany tiavany zany driavana na tsy tenenina aza dia tsara mifoza ny fitiavany zany fa misy ny teniteneny mivava teny fotsiny fatsy tsy marina fa misy zavatra tsy teneninao koa fa fantatry ny olona reny koa zany fakatia ary ohatra hoe fakatia reny zany ary rehefa anakiraiky tena fakatia mihitsy ary rehefa namany raiky tena fakatia ary rehefa pasteran zareo tena tia fa nga misy nanao propagande tiana ny pasteranay fa hitan'ny olona mifampitorana hitan'ny olona mifandraisana hitan'ny olona am'zavatra tao dia porofoy zany driavana asehoy fa tian'Andriamanitra ianao manomboka izao asehoy fa tianao mpitandrina eo taminareo asehoy fa tianao mivady aman-janakao ary atao tsara n'le olona mihitsy fa tena tia azy ianao ka tsy ianao miteny hoe tiako ianao fa izy miteny hoe za tiako ao amin'ny soratra masina dia misy an'izao teny andalatsoratra izao dia mba azaranareo manao etifody amin'izay novonjeny aho satria tiany ao anatin'ny soratra masina zany novonjeny aho satria tiany zany hoe le olona mihitsy ny tena natsapa fa tian'Andriamanitra dia mijoro vavolombelona ka io riavana rehefa tena misy io dia tsara ary hitan'ny olona rehetra dia atao vitantsika zany riavana tsy hoe tsy ianao niteny hoe tiako iny na tiako ianao fa le olona niteny hoe za tia dadanay be nekizy mba hiteny zany dia za tena tia dadanay tsy mamanay dia mivady mba hiteny za dia mitandrina atsapa fa tia mifengonana ary mifengonana atsapa fa tena tia mitandrina dia zany hoe mitsapan'izay tena ny fitiavana na izy dia Andriamanitra ihany koa rehefa tsara fa tia azy ianao dia tsy miaro zava-tsoa ho azay tia azy Andriamanitra n'Andriamanitra voninahitra mitsika rehetra fanahy azy.